De salama daholo. Ny anton'ity vidéo ty nisy nanontany Celine nareo hoe inona le fitaovana ampiasaiko amin'ny lesona zay mivoaka eto amin'ny acoustic gas. De saika hanao vidéo tsotsotra mba hanome torokely anareo le toerana zay le studio kely zay ananako eto. Tsy tena studio moa izy fa toerana kely ato ambany ato fotsiny. De ho teneniko anareo eto daholo le fitaovana zay ampiasaiko. Ny anton'le izy tsy hoe hidedaka na hizesta fa mba hanome information anao fotsiny ho an'izay liana. Eo koa moa anareo mba hanohana an'izay hanerina any hoe izay liana te hanao lesona. Tena moa fa le bebe any de misy hira ny hira hitanareo fa ny hira zay avoakako rehetrarehetra eto matetika ny hira somary tranainy daholo 10 taona mahery 20 taona. De mino fa raha mba misy génération vaovao mba tonga avy any mety manome an'le hira vaovao tato ho aty any. Ok, alors tonga de atomboka e. Voalohany indrindra ny caméra zay tsy hitanao eto fa ho apetraka eo ihany le anarany. Zoom ny marka an'le caméra ampiasaiko. Sady vidéo izy io misy micro. De asina carte, ino asina puce fotsiny ao anatiny de rehefa avy eo tonga de enregistrer. De sady maka feo izy maka sary de le feo helinao zao sy ny feon'ny gitara zay helinao de tena zay mihitsy ny tena feo mivoaka avy any. Ok, de ny ankoatran'izay de misy ordinateur eto. Ny anton'le ordinateur tsotra be. Rehefa manao an'le lesona de misy tononkira sy accord de mamaky an'ireny rehefa manazava an'le lesona aminareo. Rehefa vitako zany le accord sy le tonony de avy amin'iny ampiasaiko anaovana an'le démo de rehefa iny azavaiko hoe ohatran'izao ny fandehan'ity hira ty. Ok, raha tsy misy an'io de mety tsy tadidiko le lesona. Ok, de alors tonga de akany amin'ny gitara fa io moa tena betsaka ny liana amin'le izy. Ny gitara ampiasaiko mampiasa gitara 3. Ny antony tsy hoe tiarana gitara betsaka fa réglage ny anton'le izy. Mampiasa réglage 3 ny lesona zay mivoaka eto matetika. Ny voalohany réglage standard araka an'izay mahazatra antsika. Ok, ny ankamaroan'ny lesona moa réglage standard. De misy réglage anankiroa hafa koa de open sol na open G. Matetika hiran'ny dama no mampiasa an'iny. De ny réglage farany tendre gas na le variation na drop C le izy. De moa hiran'ny maleo zay soratany dada matetika no ampiasaiko amin'le izy. De ho asehoko anareo daholo le gitara rehefa. Ok, ty ny gitara matetika fampiasako. Taylor ny marka nisy ty le réglage standard zao. Tamin'ny 2012 izy ty no azoko zany efa 20 taona mahery le gitara. Tiako le izy maneno tsara sady mety amin'ny tanana ny manche le somary kelikely kokoa. Indrindrandrindra raha hoe accord barré. Tiako le izy. Efa ela nananako. De ny corde ampiasaiko, corde vy rehetrarehetra de phosphore bronze, elixir phosphore bronze zay ny markany. Ny itiavako anazy io maharitra kokoa le corde voalohany. Ny faharoa maneno kokoa somary mangirana kokoa ny feon'le izy. De tiako le izy rehefa ohatra hoe mitendry R&B. Maneno tsara mangirana tsara le izy de zay ny itiavako anazy. Mety be le izy amin'ny lesona. De zay momba an'ity gitara ty Taylor ny modèle 214 na 214. Mahafinaritra. Tsy ho asehoko eto daholo le spec moa fiantsoana azy amin'ny teny anglisy. Le afaka jerenareo amin'ny site web hoe inona daholo le tapony sy ny atoriana sy ny tariny. De mety misy ho anareo zay mahita an'le gitara mety mahita zavatra fotsifotsy kely zay anao eto. Io
misy prix ampli daholo reto électronique moa fiantso anazy amin'ny teny anglisy dia ny marque an'ilay izy LR Bags M5 SL raha ohatra ka hoe tianao tendrena miaraka amin'ny ampli izan'ilay izy mahafinaritra ny micro-ny fa rehefa manao lesona tsy mampiasa an'ity mihitsy fa ny anahy tonga dia ilay izy maina be iny fotsiny okay? Zay dia matetika ny corden'izy reto mety hoe indray isa-taona na indroa isa-taona eny no soloiko satria maharitra ilay corde araka ny teneniko teo dia zay momba n'ilay tailor iny araka ny teneniko teo ity ny accord standard okay? Dia ny manaraka ty gitara ty tamin'ny 2017 no azoko ny markany Seagull marque canadienne izy ity Godin no tompon'ilay compagnie fa ina moa any Québec no anamboaran-jalany izy tony ho an'izay tsy mahalala ty studio ty aty Calgary misy anazy Calgary Canada dia araka ny teneniko teo ny ty gitara ty open G na open sol ny réglage okay? Dia ny tiavako natonga araka ny teneniko teo za tsy tia novaova hoe aka gitara ray dia ovaovaina le réglage satria sady mandany andro no tsy maharitra le corde raha atao an'izay dia aleoko tena gitara hafa ny ampiasaina rehefa hanao réglage hafa mahatsara n'ity gitara ty asy tisy maro vakely ny toerana mahatsara n'ity gitara ty le pôzin'le ina moa fiantsona ty tsy tadidiko tsara fa le pôzin'ity headstock moa fiantso anazy amin'ny teny anglisy mahafinaritra be izy ity satria le pôzin'izao mahatonga le réglage tena hoe mijanona ohatran'izao fa tsy mora mivalana ary zay ny antony nanaovan'zareo an'le hoe le pôzin'ity headstock ty ohatran'izao dia maharitra hoe rehefa ataonao réglage tsy standard le izy dia mijanona kokoa le tsy mora mivalana le gitara dia dia ny akamaroan'ny hirany dama zay mampiasa open sol na open G dia ty gitara ty daholo no nanaovako anazy teo ny fanasehoko anao teo lera vorona tia iny sarika dia ny anankiray nataoko tamin'ity raha tsy diso taxi brosy zay ny afaka atao ohatran'ny tendry ohatran'ny style nakabosy le izy zay le open sol ho an'izay tsy mahalala ny open G na ny open sol D G D G B D ok dia zay momba n'ity gitara ty ny tena anaran'le izy Seagull Solid Wood Series Maritimes zay ny tena anaran'ny feno ok ny gitara farany dia ty anankiray ty gitara nylon dia ny réglageny drop C variation na drop C na tendry gasy zany hoe C G D G D E zany hoe le corde basse anankiroa reto zany alatsaka ok dia ny hira maleo zay nisoratany dada matetika eny ampiasaiko aminazy ty ohatra hoe tsy nifana nanao arena mampiova ny fitiavako fa na misy na tsy misy volamena dia araka ny teneniko teo natao gitara hafa mihitsy le drop C amin'izay tsy voatery hoe avalana foana le gitara hafa dia ireo avadika standard indray nylon le izy dia tena mitovy amin'le hoe fomba fitendry ny dada mihitsy ok zany tao an-tsekoly
zaorongisitra matetika faranmisitra ny faniriko anefa tonga ya dia zay momba an'ity gitara tia ny marque an'ilay izy La Patrie dia gitara canadienne koa izy tia Godin koa ny tompony. Ny tena ny modèle collection ny anarany collection La Patrie collection dia araka ny teneniny to Godin koa mpanamboatra anazy na amboarana zalava eo Québec ao izy zany ny gitara anankiroa zay ananako zany marque ananany Godin daholo. Dia mahafinaritra anahy moa le sady manohana ny zavatra vita hoe eto amin'ny firenena no tsara koa ny qualitény. Dia zay momba an'ity gitara tia efa tamin'ny 2016 raha tsy diso nefa nananako anazy ity zany eo amin'ny 7 taona eo izy dia ny ankamaroany zavatra ananako tsy dia tena tia vaovao loatra fa hoe zay ananany eo mikojakojaina dia maharitra. Dia mahatsara an'itony gitara to moa rehefa manomboka me lehibe le izy dia matotra ny feony dia tsara le izy. Dia ny ankoatran'izay ny zavatra ampiasaiko eto amin'ity lesson ity mampiasa capot koa. Misy capot anankiroa ny ampiasaiko mitovy izy reto fa ny anankiray ho an'ny gitara classique Schaub zany markany raha tsy diso le modèle tia S4 na S4. Ny tiavako anazy manify le izy dia afaka mora rehefa manao ny réglage anao dia afaka réglenao ny tension le izy amizay tsy tonga dia miketoka be an'le gitara. Dia hitanao fa manify be le izy mora réglena. I dame matetika rehefa ny mety ho hitanareo mampiasa an'itony capot itony. Dia zay ny fitaovana ampiasaiko dia rehefa tapitra moa rehefa vita moa ny lesson eto dia esoriko ao le puce dia rehefa eo ataoko alefany amin'ny ordinateur dia manao editing mba hampisy an'le graphique hitanareo ireny le accord ampiasaina ohatran'ny eto no mipoitra dia le ina moa fiantsona ireny ohatran'le tablature manoratra hoe 543 na ohatran'izany eto amin'le hoe aiza ny tananao makany amin'ny case sy ny accord sy le zavatra graphique rehetra hitanareo ireny any amin'ny ordinateur ireny vao tena hoe atao. Dia mety ina moa asiako vidéo manokana angamba mampiseho an'izay. Ok, dia zay le izy tsotra be ny zavatra rehetrarehetra tsotra tsy misy zavatra tena hoe atao sarotra be fa dia engany mba nahafapo anareo le izy raha misy fantaniana dia apetrao eo ihany. Eny ary aloha.